misy matoky fa ao anatin'ny fahasalamana no anjo itsika izao fandarina izao. Raro soa antsika rehetra izay manaraka fandarina ary amin'ny mpifaliana no iarahana amintsika eto am-panombohana izao fandarina izao. Raha sitraka ao dia andehantsika hiaraka hivavaka mba anday ny fanahy masina ary fanahy masina izany no hitaritarina antsika tsirairay avy mandritra ity fotoana izay ahafahantsika mifampahery ity. Tomandriamanitra arana io mankasitraka ny ambola fotoana feno menao anay ary ao anatin'ny fahalalahana tanteraka. Tompo ilaina indrindra ny teny avy aminao mba andraisana lesona ary ho toy ny fanilo manazava ny fiainanay. Koa tary ho lalina mandrakariva ireto mpanomponao ary aoka ianao mihitsy no hibitsika aty anatinay ka hisy fanovana fiainana teraka izany fandraisana ny teninao izany any mandritra ity fotoana irahana ity. Amin'aranao Kristy no afana mangataka ny vavaka. Amen. Tsarovy ny vadiny lota. Mbola anatinay loha hevitra hoe mijery samy banjina, maso samy mahiratra. Ilay lohateny androany dia hoe tsarovy ny vadiny lota. Ity toriteny ity dia toriteny nataon'i Jesosy Kristy ary teny fohy kanefa manan-danja ary misy teny azo tsoahana marobe avy amin'izany teny Jesosy Kristy izany. Ndeha asaiko anao raha hiaraka amakivaky hijery ny tantara toriteny izay no nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 7:10 ny andininy 8 hatramin'ny 12 no misy izany teny nambaran'i Jesosy Kristy izany. Luka 7:10 andininy 8 hatramin'ny 12 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iririana. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy, fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy ny fara latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany izay eo an-tampon-trano ary nentana eny an-trano dia aoka tsy hidina haka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozany izy. Tsarovy ny vadiny Lota. Tsarovy ny vadiny Lota. Soa ihany fa tsy nisy anarana ny vadiny Lota. Fa raha nisy anarana angamba mety hafahafa ihany. Tsarovy ny vadiny Lota. Ny teny Jesosy Kristy milaza manao hoe tsarovy ny vadiny Lota dia maniraka antsika mba hiverina ny amin'ny testamenta taloha. Ary matoa Jesosy Kristy milaza manao hoe tsarovy ny vadiny Lota dia maniry antsika ino fa ny testamenta vaovao tsy ho ampy raha tsy eo ihany koa ny testamenta taloha, ampy andrafitra ny baiboly iray manontolo. Ka tsy maintsy hiverena antsika izany tantara voarakitra any amin'ny bokin'ny Genesisy izay voasoratra mba ahafahantsika mahatsiany tantara Lota. Matoa Kristy milaza manao hoe tsarovy ny vadiny Lota dia misy afatra lehibe mihezonezona. Tokony hampahery antsika, hanovaditsika amin'ny fomba famindra amin'ny fanarahana Jesosy Kristy ary mety misy lesona lehibe tiany Kristy ampitaina amin'ny vantana ho an'ireo rehetra izay mandinika mamerina mijery ny tantara. Dia jerevantsika ara ny Genesisy 8:12 ny andininy 14 hatramin'ny 15 tsy manenina. Dia nivoaka i Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa hanambady ny zanany vavy. Ka nanao hoe minga miala amin'ity tanàna ity, fa ho ravain'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Ary ho maraina koa ny andro dia nandondona ny Lota ireo anjery ka nanao hoe minga eto, minga ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto. Fa andreo mba aringana ianao no neloko ny tanàna. Ary no nitarehetrehetra izy dia notantanan'izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindrapon'i Jehovah taminy. Dia nitondrasy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondrasy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray mandosira hamonjy ny ainao. Aza miherikerika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, mandosira any aty andrombohitra fa ndrao aringana ianao. Nitsambikana kely tsika. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany. Ary raha tonga tao azoara i Lota. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora sy Olofara sy Afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra. Ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mporona rehetra tao an-tanàna ary zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nerika teo ivoany dia tonga fongatsira mitsangana izy.
zay raha hitantarany vadiny Lota izay mampalahelo de mampalahelo tokoa. Fa iza moa vadiny Lota? Inona nanjo azy? Nahoana Kristy no milaza manao hoe tsarovo no vadiny Lota? Havana malala araka ny fitantarana teo dia izao. I Lota dia lehilahy raim-pianakaviana izay nanao ny haintso-zavatra hitarika ny ankohonana mba hizotra amin'ny lalam-pahamarinana. I Lota dia lehilahy anankiray izay nanao zay ho afany mba ahavoavonjy tsy misy banga ireto vady aman-janany ireto, ary niezaka naneho ny hery miasa mangina mba ahatonga an'ireto vady aman-janany ho tafafikitra marina amin'ny famonjena izay natolotr'Andriamanitra. Zao anefa ny zavatra niseho. Ny vadiny Lota dia nanana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa tsy voavonjy. Saika voavonjy fa tsy voavonjy. Saika avotra fa tsy avotra. Saika tafita fa tsy tafita. Inona ny antony? Nanara-drian-drano fotsiny. Ny fiainam-pivavahana tao amin'ny tokantrano Lota izy. Araka ny fitantarana teo dia tonenan'ny fiainantavan'andro ihany. Fa sady kristianina izy no nisampana tany amin'ny fiainana zao tontolo zao ihany koa ny fiainana, zany hoe nankamamy ny fiainana hita teo amin'ny zao tontolo zao. Ny vadiny Lota dia azo lazaina fa rehefa nipetraka tao amin'ny Abrahama i Lota, satria zanaky ny rahalahin'ny Abrahama zany moa Lota, dia na dia nanao asa fisoronana sy nanao ny fomba-pivavahana rehetra raha i Abrahama nampianatra zany any Lota, dia mba nanaraka tao ihany koa i vadiny Lota ary no beaza tao anatin'izany fomba-pivavahana zany. Saingy indry izy tsy voavonjy ny vadiny Lota. Ay zany tsy mahavoavonjy antsika ity fialokalofana ao anatin'ny fiainan-tokantrano ity ka hoe ny vadiko mpivavaka be na ny afako mpivavaka be na ny zanako na tsy fantatro dia mety ho voavonjy arak'izay ihany koa. Ry havana malala, mila mitarina isika. Matoa Kristy milaza hoe tsarovo ny vadiny Lota. Dia mila mailo isika ny amin'ny lafiny ara-panahy tsika tsiraray avy. Ny zava-doza dia izao. Babo ny fiainan'ny Sodoma sy Gomora ny vadiny Lota. Mety tiany ihany ny fivavahana. Mety tiany ihany ny anaraka ny Lota sy ny zanany. Saingy indrisy. Fa tsy foiny ihany koa ny fiainana izay nisy azy. Ny zavatra mahaliana dia izao. Ny vadiny Lota anie ka efa nitantana ny anjely mihitsy hivoaka tao an-tanàny. Ny vadiny Lota anie efa nanapa-kevitra fa hiala amin'ny tanàny. Fa indrisy, fa very, tsy voavonjy. Ianao ihany koa izay manjoy ity fandaharana ity, mety eo anisy fotoana nanapa-kevitra, fa ny fanapa-kevitra mety tsy tonga tamin'ny fahafenony ny hoe hanaraky an'Andriamanitra. Mety misy zavatra mbola avelanao namatotra anao. Tsarovo ny vadiny Lota, saika voavonjy fa tsy voavonjy. Ho anao ihany koa mety efa nisy fotoana, efa niala teo amin'ny toerana izay fantatrao fa tsy ahavoavonjy anao, efa nandositra ny toerana anankiray sy ny fomba anankiray izay fantatrao fa tsy mety, kanefa nierika taty amin'ny farany. Mety matahotra ny napa-kevitra amin'ny fahafenony. Indesiko avatsika ny Baiboly ao amin'ny Marka 10:7-20 hatramin'ny 17. Marka 10:7-20 hatramin'ny 17. Zao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Hoy Petera taminy, ino isahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao? Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa. Tsy misy olona efa nahafoy na trano, na rahalahy, na ananabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany noho ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy nandray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano, na rahalahy, na anabavy, na reny sy zanaka sy tany mba mifanenjiana, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Ry havana malala, tena vonina marina ve ianao ny anapa-kevitra, ny ampifantoka ny fiainanao amin'ny Kristy amin'ny fahafenony zato isan-jato. Ny atao hoe manaraka an'i Kristy dia tonga amin'ny fitenena hoe tsampo tokoa. Rehefa tapa-kevitra ianao dia mila mahavoa ny zavatra rehetra. Mila afoinao izay mety zavatra mety hamatotra anao. Ary tiako raha ho foana ao anatinao ny mety ho tahotra, ny ho very fianakaviana, ny mety ho tahotra
no very finamanana eo anivon'ny fiarahamonina, miarah amin'ny Kristy, mandraisa fanapa-kevitra amin'ny fahafenoana. Aoka tsy hanao tsobo-dranondra miangaly ka eo amolony ihany fa tsy sa miditra lalina. Tena fivavahana marina te zao, miditra lalina amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy. Ny azo antoka ho an'ny vadiny Lota dia nitahotra ny very tombotsoa. Zay no anto lehibe nahatonga azy hierika tao amin'ny fiainan'ny Sodoma ary ny mivadika vongatsira irakitra ho tantara ho amin'ny fiainantsika ka andraisana lesona. Nitahotra ny very tombotsoa manokana. Miteny aminao manokana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 4:13. Lioka 4:13. Zao ny vaky ny teny amin'ny Jesosy Kristy. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Misandany ny fanarahana Kristy, misandany ny fiantsonanao hoe mpianatra Kristy dia tsy inona akory fa ny tena fahafoizanao marina ny fiainana eto amin'ity tany ity, ny fahafoizanao izay zavatra mety ampisaraka anao amin'ny Kristy. Alaviro mety ho fanahiana rehetra. Aza sina fitebitebena ny fiarahanao amin'ny Jesosy Kristy. Ainy ny mandamina zavatra rehetrarehetra. Ainy ny mampitsimbadika ny tantara rehetrarehetra. Teny entiko ampahairezanao androany dia ny Matthieu 5:4. Matthieu 5:4 ary tsy hijanontsika raha tsy amin'ny 4. Ny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany teny izany. Tsy misy olona mahay manompotompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo marina hoe aza manany amin'ny ainareo na izay hoaninareo na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy nitsovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any an-tsopotra ireny. Ary narainareo izay ny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo ary izao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro ny ainana na dia kely monja aza ary nahoana no manany amin'ny fitafianareo ianareo. Ilevana malala izay manjoy izao fandaharana izao tia hankahery anao amin'ny fomba manokana amin'ity andro androany ity. Sikino ny hery rehetrarehetra, aza manahy anao, manaraha amin'ny fahafenoana. Aoko tapa-kevitra 100% ny an'olo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao. Fa ain'Andriamanitra no mandamina any amin'ny etsipireny fiainanao. Raha tena mibanjina azy ianao fa tsy mijery fotsiny azy. Raha tena mibanjina ny famonjena anao ianao ary mikendry ny ahatafitanao miaraka amin'i Jesosy, dia mety ho tompo na dia zavatra hafa tsy hisy atakarinao afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany izany. Aza matahotra ny mety ho fanoherina misy. Aza matahotra ny mety hoe ho voailikilika ny amin'i Jesosy Kristy. Mahereza manolo tena ho an'Andriamanitra. Matthieu 4:2 sy ny 7:30 dia milaza mazava ny ten'Andriamanitra aminao hoe amin'izany nazovy no anaika eo anatrihan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy no anday eo anatrihan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Ny zavatra misy teny izao ho an'ny vadiny Lota. Mafy taminy ny fahenoana ny fanatroatrony ny fiarahamonina raha niala tao Sodoma sy Gomora. Ary nanakoako tao amin'ny sofo mandrakariva. Mety ho fantatsahana, mety ho fandrabirabiana natao fiarahamonina. Ka na dia lasa azy izy no tantanan'ny anjely ary niaraka tamin'ny Lota sy ireo zanany. Ny fony dia mbola nifantoka tao amin'ny Sodoma sy Gomora. Saika fofonjy fa tsy fofonjy. Nanapa-kevitra ihany fa nanapa-kevitra tsy tonga tamin'ny fiafarany. Fanapa-kevitra kitapatapany. Tsy mahasoa anao ny fanapa-kevitra tsy tonga amin'ny fahafenoana, tsy tonga amin'ny faharatampo. Tsy hasoa anao mety ho fanarahana amin'ny fomba ivelambelany fotsiny ihany. Tsy mahasoa anao ary mety avery mihitsy aza ny fialokalofana ao anatin'ny mety hoe fiainam-panahin'ny hafa. Tsy hasoa anao ary ahatonga anao tsy ho tafita ao amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ny mety hoe
manaratra iandrano fotsiny. Mandeha ny olona dia mba mandeha. Tahaka ny vatan'ny Lota Menakavy, nivoaka dia mba mivoaka. Aoka, aleo tena ny fanapa-kevitra izay raisintsika amin'ny fanarahan'Andriamanitra. Ka ahery anie isika tsirairay avy eo am-panjohiana izao fandaharana izao. Ary aoka anao dingana mba fahasoavan'i Kristy fa Andriamanitra dia manampy antsika amin'ny lafin-drehetra ahatonga antsika tena ho tafita marina. Tsarovo ny vaton'ny Lota. Izany toroten'i Jesosy Kristy izany dia nindramina fotsiny any amin'ity androany ity hampahiresana anao. Ahatonga anao tena ahery tsy hitoviny tamin'ny omaly ny androany ary androso hatrany hatrany fanarahanao an'i Jesosy Kristy. Tsy ho kivy tsy ho sasatra eo am-panarahana izao dia be atao amin'ny fanarahana tokony Jesosy Kristy mandra-piavina izao anie isika tsirairay avy. Ary mirary koa mirary mba ny ankohonana rehetra izay mandre izao fandaharana izao mba ho miara fofonjy fa tsisy ray herikerika, mba miara ho tafita fa tsisy ray izay maningana ka hoe tahaka ny vaton'ny Lota fa samy hofonjena avokoa anie isika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika eto am-pamarahana izao fotoana izao mba tonga ny tsirairay avy hanapa-kevitra amin'ny fahafenoana ny anara-dimy marina Jesosy Kristy. Andriamanitra raha io aoka mba ho volenao aty anatinay tena fanandramana manokana sy fanandramana lalina amin'ny fanarahana anao. Engany mba tsy ho tahaka ny vaton'ny Lota izahay ka mba nanapa-kevitra ihany tamboalohany fa kay ny fosiny saina tsy tena tapa-kevitra fa mbola ny fatorany fiainan'izao tontolo izao. Isory aminay Tompo ny mety ho fanagejana ataon'ny devoly mamatotra anay tsy tena napa-kevitra marina ny andositra hamonjy ilay tanànany lanitra. Ray malalo maniry any koa izahay ny ankohonana tsirairay avy izay manjoy izao fandaharana izao anie mba hiaraka ho vonjenao avokoa ny tsirairay ary tsy hianona amin'ny hoe fialokalofana ao amin'ny fiainam-panahy ny hafa fa kosa anana fanandramana manokana ny tsirairay amin'ny fanarahana anao. Dia toavy aminay izany tombavaka izany ary tononana ny anaran'i Kristy iriry ihany. Amen.